Nitondran'ny ministry ny fitsarana teo aloha andriamatoa imbikana clé fanazavana kosa amin'ny mampanolotsaina ny prime ministre azy ankehitriny ny fivoriana izay nitanterana teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo ny alarobia lasa teo maleo tena ny senita amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny mikasika ny lisy fifidianana raha ny fanamariana natao ny tsy farany aratsika izay fanazavana izay. Misy fivoriana tokoa nataony tao amin'ny gouvernemanta miaraka amin'ny technicien ny intérieur ny primature ny ministère fitsarana sy avy tao amin'ny senita dia nataony gouvernemanta moa dia namelabelatra fotsiny ny zava-misy araka ny zava-tsabany zany a dia ny hoe misy ihany ny olona tsy tafiditra tanatin'ny liste électorale misy ny olona zany a tafiditra tanatin'ny liste électorale fa tsy nahazo carte électorale misy koa zany araka ny patitra misy a olona nahazo carte électorale kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny liste électorale misy koa moa voaresadresaka koa maresaka hoe doublon misy tsy misy doublon sy zavatra maromaro ohatran'izany ka ny zavatra tiako tsindriana fotsiny zany dia nanao tatitra ny zava-misy fotsiny ny gouvernemanta fa tsy anjara ny akory manapa-kevitra ny hoe moa ve tokony amboarina hokitihana liste électorale sa ajanona amin'izao ihany fa efa ny senity zany senity dia maleo tena tanteraka fa manambara amin'ny senity fotsiny gouvernemanta ny zavatra tsapany fa ny senity no manapa-kevitra hoe hokitihana sa tsy hokitihana ny liste électorale raha jerena zany ny article 15 31 ny amin'ny code électoral dia voalaza fa voalohany indrindra dia adidin'ny olom-pirenena tsirairay no manara-maso sy manao vérification raha ohatra ka voasoratra ao anaty liste électorale izy da didiny zay ny faharoa dia hoe raha tsy voasoratra ao anatin'ny liste électorale zany anaran'ilay olom-pirenena dia manana zo izy andao requête amin'ny président du tribunal de première instance mba azahoana manoratra ny anarany ho anatin'ny liste électorale zay zany ny andindalana zay tsara ho marina ihany.